efa nandrainy andraiky ny gendarmerie nationale l'état de droit tsika ary tsisy olona eo ambony lalàna zany tsisy mieritreritra zany rehetrarehetra zany ary tsy fampiasana milisy eto Madagasikara fa efa ivoaka tsy ho ela hitapoko hitapirenena eto ny zava-marina mahakasika an'izay tantara zay tsy dessin animé na resaka cinéma araka ny filaza zany fa nisy mpanao gazety vavolombelona teto nisy ireo vahoaka tsirairay vavolombelona eto dia ho hitantsika eo fa izahay hatreto tsy fandrangitra ary naiady tsony fa ny zavatra fantatray aloha ny tantara ny tsara dia ny asa vita ny fampijerevana ny tena marina dia ny hoe ny afary malagasy manontolona ao anatiny satria 100 millions de francs miensovena zao dia voatondro ho ampiasaina eny Sonedanana ny 25 millions de francs tao anatin'ireo fitaovana men'ny groupe SMTP dia ho alefa eny Sonedanana dia eto ihany koa zany ny adiniko an'izay zavatra goavana indrindra dia manomboka amin'ny latsinainy izao ny sokatra ny orinasa goavana izay ho ataonay zany ny distributeur ny Zivima efa hitantsika io zany le jiro vita malagasy énergie renouvelable ho aparitaka manerana Madagasikara atao anatin'ny fotoana fohy tsy faninana amin'ny jirama zay fa kosa manome toky ny vahoaka malagasy fa ho avy ametraka horetany ho rendanitra fa aty amin'ny fahantrana ny resaka ary fampandrosoana ny jerena hitanareo izay firoborobony ny énergie renouvelable zay manomboka amin'ny latsinainy manao tanàna anankiray ho énergie renouvelable dia arakaraka izay rehetrarehetra zay dia homonamoana mipetraka hoe ny afary malagasy dia tsy mpanao politika tsy mila siza politika fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny fanjakana dia andrehetra ara-dalàna zay mandony mijoro ara-dalàna ara-panjakana ny orinasa tsanganay ary afaka hanome fahafaham-po malagasy rehetra.